rehefa nyteny zany tsika teo hoe ny fahariana dia maneho ny herin'Andriamanitra, le fahagagana tamin'ny fahariana dia maneho ny herin'Andriamanitra ary mampiseho hoe afaka mamonjy Andriamanitra. Dia izay nidirantsika amin'ny tapany fahatelo hoe ny asan'Andriamanitra mahavonjy tany amin'ny testameta taloha. Zay zany hoe raha ataontsika miteny hafa izy le tamin'ny drafitra teo dia hoe ny inona lazaintsika teo hoe ny hevitry ny famantarana tany amin'ny testameta taloha, fa rehefa tonga etsika dia presizentsika kokoa le izy hoe asan'Andriamanitra mahavonjy, dikany hoe famantarana sy fahagagana. Manomboka eto zany tsika dia hiditra amin'izay amin'le famantarana sy fahagagana. Haute veut signe et prodige. Inona amin'izay ara ny hevitry le signe et prodige dia ny hevitry ny signe et prodige ao anaty baiboly indrindra amin'ny testameta taloha dia mampiseho an'ilay asan'Andriamanitra mahavonjy. Asan'Andriamanitra mahavonjy. Tena isehoan'io raha vao miteny hoe signe et prodige dia tsy maintsy mampitodika foana any amin'ny fivoahana tany Ejipta zay. Zay le asan'Andriamanitra mahavonjy, ny fivoahana tany Ejipta. Exodosy 7:7. Ary izahana mafy ny fon'ny Farao ka anamaro ny famantarana sy ny fahagagana zay ataoko eo amin'ny tany Ejipta. Zay any zany ny ampiasana an'io, anamaro ny famantarana sy fahagagana zay ataoko eo amin'ny tany Ejipta. Raha vao famantarana sy fahagagana ny testameta taloha dia zanak'Israely andevy tany Ejipta, nafahan'Andriamanitra tamin'ny heriny lehibe ka nampiasany famantarana sy fahagagana. Zay le izy. 2:1 sy 2. Hoy indray ny tompo tamin'ny Mosesy, mankanesa ao amin'ny Farao fa izao efa nanamafy ny fony sy ny fony mpanompony mba hanehoako ireo famantarana zay ataoko eo amin'izao, ary mba ho tantaraina ho ren'ny zanakao sy ny zafinao ny anaovako ny Egyptiana sy ny amin'ireo famantarana nataoko teo aminy mba ho fantatra reo fa izao ny tompo. Zay ny anton'ilay famantarana zany dia ho fantatra fa izany tompo, fa ny fitranga ny famantarana sy fahagagana dia tany Ejipta foana. Deutéronomie 4:7 sy 4. Iny zany mbola atao Ejipta ry zareo. Eto izy efa tafavoaka ny Ejipta, efa hiditra ny tany Kanana izy dia mamerina teny Mosesy, mamerina teny ny zavatra efa nisy rehetra. Dia zao lazain'i Mosesy Deutéronomie 4:4-7 hoe mova efa nisy Andriamanitra zay nanandrana handeha haka firenena ho an'ny tenany avy amin'ny firenena hafa. Zay efa ny Andriamanitra nanao an'izany ve hoe ty misy firenena dia alaiko ho anay, ty firenena ty andevoziny ty firenena ty dia alaiko ho anay io. Mova efa nisy Andriamanitra zay nanandratra handeha haka firenena ho an'ny tenany avy amin'ny firenena hafa amin'ny alalan'ny fizahan-toetra, ny famantarana, ny fahagagana, ny ady, ny tanana mahery, ny sandrana tsotra ary ny asa lehibe sady matahotra nankifito. Arak'izay rehetra nataon'ny tompo Andriamanitra reo anareo teo masonao tany Ejipta. Tanareo verina foana raha vao famantarana sy fahagagana tany Ejipta zay. Ny fanafahana tany Ejipta zay ny tiany tenenina. 2:2 ary ny tompo nanao famantarana sy fahagagana lehibe sady mandoza tamin'ny Ejiptiana sy Farao ary ny ankohonany rehetra teo imasontsika. Averiny foana io zavatra nataon'Andriamanitra io ho an'ny zanak'Israely, famantarana sy fahagagana lehibe. Hatraty amin'ny andron'ny Josoa efa tapitra, efa tafiditra ao amin'ny tany Kanana ry zareo. Efa ho faty indray Josoa teo, Mosesy no faty. Zao efa Josoa indray no efa ho faty dia mbola hampatseroviny ihany io famantarana sy fahagagana io hoe raha vao miresaka famantarana sy fahagagana dia aiza zay? Tany Ejipta. Josoa 4:2-7 ary ny tompo Andriamantsika izy no nitondra antsika sy ny razantsika nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta, tany amin'ny tranona nandevozana, ary izy nanao reny famantarana lehibe reny teo masontsika ka niaro antsika teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teny amin'ny firenena rehetra zay nitetezintsika. Le famantarana sy fahagagana zany dia zao: le loza folo tao Ejipta, ny fepitana ny ranomasina mena,
ny fanomezana mana sy ny tantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely nandritra ny 70 taona tany efitra ary fampidirana azy tao amin'ny tany Kanana. Zay lay famantarana sy fahagagana amin'ny testamenta taloha. Izay foana ary izay ihany. Zay foana ary izay ihany. Zay mahatonga antsika hoe asan'Andriamanitra mahavonjy. Resaka famonjena zany resaka famantarana sy fahagagana eto, ary famonjena mandrakizay ho an'ny zanak'Israely. Na manao fiderana ary zareo efa tonga ty amin'ny salamo 5:30 feno salamo 4:30 mba vakio kely le velona foana hoe mandrakizay famindram-pony tantarany fivoahana avy any Ejipta io. Fa zay misy an'le teny hoe famantarana sy fahagagana vitsivitsy le asehoko anareo. Salamo 5:30 nandefa famantarana sy fahagagana teo aminao izy re Ejipta eny tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra. Tanareo tany Ejipta no nitranga rehefa niverina avy any Babilôna ny zanak'Israely. Zany hoe jereo fa tantara be mihitsy zany niditra tao amin'ny tany Kanana izy dia tao ny mpanjaka rehetra mpitsara aloha dia avy eo ny mpanjaka dia lasa tany Babilôna izy verina avy amin'ny Babilôna izy. Nehemia 7:10 dia mbola matsiaro an'izany foana Nehemia. Dia nanao famantarana sy fahagagana ianao tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra sy tamin'ny olona rehetra tany satria fantatrao fa nyrehare tamin'ireo dia nanao anarana ho anao ianao tahaka ny amin'izao anio izao. Zay ny fanafanana azy tany Babilôna zany dia mbola iserefereny foana amin'le famantarana sy fahagagana nataon'Andriamanitra namoahana azy tamin'ny fanandevozana tany Ejipta. Tena zava-dehibe ho an'ny zanak'Israely amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy io fivoahana tany Ejipta io. Na Jeremia koa ary Jeremia 2:30 nitondra ny Israely olonao nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta ianao tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary ny tanana mahery sy sandrina tsotra ary ny fampatahorana lehibe. Vao miteny Ejipta izy zany dia tsy maintsy voateny miaraka amin'izay eo anatiny ihany koa ny famantarana sy ny fahagagana. Na raha marimarina hoe raha vao miteny famantarana sy fahagagana izy any amin'ny testamenta taloha dia ny fivoahana tany Ejipta zay. Fivoahana tany Ejipta eny hatraty amin'ny testamenta vaovao i Stefana rehefa ho toraham-bato ho vonoiny Stefana dia le manao an'le tantara lavabe le kamo be tsika mamaky anazy satria mamintina ny testamenta taloha izy. Fa ny 9:30 dia miteny an'izao hoe izy no nitondra ny olona nivoaka sady nivoaka avy tany sady nanao fahagagana sy famantarana tany Ejipta teo amin'ny ranomasina mena sy tany amin'ny tany efitra nandritra ny 70 taona. Io le nresako anareo teo. Zay zany le atao hoe famantarana sy fahagagana ny fivoahana avy amin'ny fanandevozana tany Ejipta, ny fanavotana famonjena ny zanak'Israely. Dia ohatr'izao no mitranga zany ao anatin'io hoe ohatrany ahoana le famantarana sy fahagagana. Inona ny hevitra zay voalohany fitsarana ny Ejipsianina izy io. Mila tsaraina ny Ejipsianina noho ny fampijaliana nataony tamin'ny zanak'Israely satria tena mijaly. Tena ozy Andriamanitra eniko ny fitaraina ny vahoaka tany Ejipta. Eniko ny fitaraina fa mijaly izy nandevozina na mpanaovina asa be. Dia fitsarana ny Ejipsianina io. Fa faharoa noho ny amafiny fony Farao koa no mahatonga an'io famantarana sy fahagagana io le loza folo zany ao anatiny le loza folo satria mafy ny fony Farao dia mafy ihany koa ny famantarana sy fahagagana ataon'Andriamanitra. Fa fahatelo alehoana ny herin'Andriamanitra hoe mahely Andriamanitra na mafy oatra ninona azy Farao sy ny fony dia mbola mafy noho i Farao Andriamanitra. Zay koa zany ny dikan'ny famantarana sy fahagagana hoe lehibe Andriamanitra ninona ataon'ny Farao dia lehibe lavitra noho izay ny herin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izay koa dia fitsarana ny sampin'ny Ejipsianina hoe tsinitsinina ny sampinareo fa ny Andriamanitra
Andriamanitra namoaka ny zanak'Israely, io ihany ny Andriamanitra tokany eto ambonin'ny tany, fa ny sampy a tsisy dikany daholo. Zay zany ny anton'ilay famantarana sy fahagagana tany amin'ny testamenta taloha. Dia eo zany ahitantsika tena mampatahotra, grave be ny fitsaran'Andriamanitra, mampatahotra ny fitsaran'Andriamanitra, satria ny farany tamin'ilay izy dia ny famononany zanak'Israely, na famononany lamatoa rehetra. Ay ny fifaran'ny fitsaran'Andriamanitra, famononany lamatoa rehetra. Zay ny hevitry'ilay fahamantarana sy fahagagana voalohany tany Ejipta, dia ny faharoa famonjena ny vahoakany. Ny fahamantarana sy fahagagana ataon'Andriamanitra koa zany dia hamonjena ny vahoakany andevozina ho afaka manompo an'Andriamanitra. Fanomezana rary no any zanak'Israely, satria zavatra tsy rary mihitsy ny ainany tany Ejipta. Izy miasa mafy fa zara raha sakafo no azo, tsisy mahazo karama zany ny zanak'Israely tany Ejipta. Nampijaliana dia fanomezana rary no anazy ny famantarana sy fahagagana zay, satria zareo nampijaliana amin'ny tsy antony, tena tsisy dikany. Izy raha tamin'ny alalan'ny Josefa namonjy ny Ejipta, fa satria tahotra anazy fotsiny nataony Farao, dia zay ny nampijaliana anazy, tsisy antony. Fa faharoa tena fahasoavan'Andriamanitra mihitsy, adiny zanak'Israely inge Andriamanitra nandritry ny 400 taona tany Ejipta, adiny tsy tsarony retsony hoe misy zany Andriamanitra i Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba zany. Zay problème Mosesy tamin'izy natsoina hanafaka ny zanak'Israely, tena mba fantatr'ireo izy zany Andriamanitra namoaka hoe hamoaka ny zanak'Israely any Ejipta zany, tsy fantany intsony. Dia nefa fahasoavana le izy, tsy mila mahafantatra an'Andriamanitra ianao, fa izy manao premier pas, manala anao amin'ny fanandevozana. Zay foana Andriamanitra, izy manao premier pas, zany atao hoe fahasoavana. Tsy mendrika, tsy hoe satria mpivavaka be ny zanak'Israely tany Ejipta nanafahana azy, tsy natsiaro Andriamanitra ny Ejiptiana raha vavahany, fa fahasoavana zany. Dia hitantsika fa misy amin'ny apahany amin'ireo le famantarana sy fahagagana ireo misy apahany tratra daholo ny rehetrarehetra. Ohatra hoe vadika rano ny vadika rano, ohatra hoe miakatra ny sahona sy ny moka dia voa daholo. Fa misy sasany tsy tratra izy, rehefa le aizipito, rehefa le vai, rehefa ohatr'ireny dia misy tsy tratra ry zareo. Fa ny ahonan'izay zany hoe tena avahako ny dia ny fahatelo zany dia manaraka moa zany, fa tsy fahatelo, dia navelan'ny Farao ihany zareo. Tena hoe ndany roana mihitsy, ndany nareo mandeha any fa maty zay, grave loatra mahazo anay. Tsy vitany roana fa mbola rehefa mijala rehefa roana dia miteny hoe meoanary oeto any daholo reo ndala mandeha any oeto, voatondrarena be mihitsy ny zanak'Israely voaka avany, volamena lamba inona netiny daholo, satria tena mafy ny nanjoa amin'ny Farao. Dia ny nefaran'ilay famelezana ny Egyptiana zany dia nefara tamin'ny fampitana ny ranomasina mena. Rehefa napita ny ranomasina mena ny zanak'Israely mbola nanenjika farany ihany ny Egyptiana, dia navelan'Andriamanitra hitsofoka teo ampovoan'ny rano, velona amin'izay ny ranomasina, maty tao daholo miaramila. Dia zay le hoe tapitra treo, tsy tokony mahita an'ireny tsontsika, fa avy eo moa ny zanak'Israely tateoriana mbola te hiverina tany anefitra, te hiverina, fa tateoriana izy tamin'ny androm-panjaka tena niverina ny Ejipta mihitsy izy rehefa mafy ny ataky. Ohatr'izay ny famantarana sy fahagagana zany dia fanehoana ny tana maherin'Andriamanitra. Mazava ho azy Andriamanitra dia fanahy tsisy tanana, fa mba hahafahantsika mahita hoe mafy be ny Andriamanitritsika dia nampiasa famantarana sy fahagagana izy. Fanehoana ny tanan'Andriamanitra mahery izay manafaka ny vahoaka, ngeza be io fanafahana ny vahoakany io ary misy dikany io rehefa ty amin'ny testamenta vaovao, rehefa avy eo ndrao tsy azonareo io ihany tsy resaka olona anankiray nona sy anina rahery, fa vahoakan'Andriamanitra mihitsy ahafahany amin'ny fanandevozana.
de fa mitarika antsika sady zany lefa tonga ty amin'ny testamenta vaovao tsika zany a de tsy resaka lenao marary de sitrana na enao mantra de lasa mpanan-karena fa enao andevon'ny ota afaka atao anatin'ny fanandevozany ota izay ny famantarana sy fahagagana nen'olona zany a lay mietina famantarana sy fahagagana le potomofona famantarana sy fahagagana iny ny tiany tsy tadiavony foana fa le tena vainga mofo le tena izy a tsy hitany hoe fanafahan'Andriamanitra ny vahoakany ny dikan'ny famantarana sy fahagagana fanafahana ny vahoakany tamin'ny fanandevozana tany Ejipta de hitantsika eo koa izy ho antsika ty amin'ny testamenta vaovao de io famantarana sy fahagagana io naverina foana tamin'ny tantarany zanak'Israely le tany Ejipta de io foana ny tsarony mandraka androany de tsarony foana fanafahana tany Ejipta io ny antom-pideran'ny salamo rehefa mideran'ny salamo a de satria izy matsiary ny famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny zareo tany Ejipta ohatra ay alohan'izay aloha de jerentsika hoe fa maninona io tantara-pamonjena io manino fanafahana tany Ejipta io no averin'ny foana inona ny antony a de ho fampatsiarovana ny vahoakan'Andriamanitra hoe zao neny nanaovana anareo tsy afakafaka fahatany angenareo raha ato milamindaminy atao amin'ny tany Kanana nisy asa lehibe nataon'Andriamanitra matonareo a ohatr'izao ary io asa lehibe nataon'Andriamanitra io ny antsoina hoe famantarana sy fahagagana de faharoa fampaherezana anazy tsy anadino misy dikany be mantsy le manadino rehefa aveo sy le matsiaro a misy fetrakeny amin'ny fiainana zany ary tokony zany koa ny fiainantsika kristianina ny asa lehibe nataon'Andriamanitra zany a dia tsy anadino ny asa lehibe nataon'Andriamanitra zafady ary fahatelo de zao hoe mba ahafahany mahazo ny hevitry ny famantarana hoe inona ny dikan'ilay famantarana sy fahagagana nataon'Andriamanitra ary faefatra ny antony amerenana foana ny tantara-pamonjena io a de ampitaina amin'ny taranaka ny orina ampitaina amin'ny taranaka ny orina de ho jerentsika amin'izay zany zay fampatsiarovana ny vahoakan'Andriamanitra fampaherezana azy tsy anadino ny asa lehibe nataon'Andriamanitra azahoan'ny hevitry ny famantarana ary ampitana zany amin'ny taranaka Deutéronomie toko fahenina andiny faharoapolo a ka hatramin'ny faefatra amby roapolo raha manontany ianao ny zanakao ny amin'ny andro avy hoe manahoana moa ny teny vavolombelona sy ny didy ary fitsipika zay nandidiny tomb'Andriamanitsika ho tandremanareo io zany le ampitaina amin'ny zanaka de ho lazainao aminy hoe andevon'ny farao tany Ejipta sika ary tanana mahery ny tondrany tombo antsika ny avy tany Ejipta ary ny tompony anao famantarana sy fahagagana lehibe sady mandoza tamin'ny Ejipsianina sy farao ary ny ankonany rehetra teo masontsika de nitondra antsika ny ala avy tany izy mba ahafahany mampiditra antsika sy manome antsika ny tany izay nianany tamin'ny razantsika omena azy ary ny tompony andidy antsika mba hanaraka ireo didy rehetra ireo sy atahotra ny tombo Andriamanitsika mba hita soa mandrakariva isika ary ho velona tahaka amin'izao anio izao zay fampatsiarovana enao matsiaro nataon'Andriamanitra de ampitainao amin'ny zanakao a izay ny mahatonga ny zanak'Israely latsaka ao anaty fahotana foana tatsika le hoe mafy atoka ny zanak'Israely de menimenina ny zanak'Israely de manota manino satria adininy le famantarana sy fahagagana nataon'Andriamanitra ho azy tany Ejipta zay na ho antsika zao ary tonga de efa taritiko ianao fa soa de tsy maharitra ianao de lasa na ho antsika zao raha voadininao ny famonjen'Andriamanitra de latsaka ao anaty fahotana ianao zany ene io zany tsisy hoe tsy mahazo manao an'izao tsy maintsy manao an tsy zany ny fiainana kristianina de zao hoe tsaronao ny famonjena nataon'Andriamanitra ho anao rehefa hitanao hoe ngeza be zany a tsy te hanota tsony ianao tsy te hanota tsy hoe tsy mahazo a fa tsy te hanota zay ka ho any zanak'Israely zany adininy io a rehefa voadininy io de manota izy Salamo 7:70 andiny faharaiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo no adinony ny asany sy ny fahagagana zay nampahitany azy
teo anatrehan'ny razany nanaovan'ny fahagagana tany amin'ny tany Ejipta dia tany amin'ny tany lemaki zoany. Adiny ny zanak'Israely io asy io dia manoty izy. Salamo 1:7. Tsy mba nandinika ny fahagagana nataonao ny razanay tany Ejipta, tsy mba natsiary ny abetsahan'ny famondraponao ireny, fa nikomo teo amoron-dranomasina dia teo amoron'ny ranomasina mihitsy. Raha voadinonao ny asan'Andriamanitra ngeza be famonjena nataony ho anao, na tsy azonao ny dikan'izany, dia manoty ianao. Fa tsotra ny fanotanao dia ny fikominao amin'Andriamanitra, fimenomenomanao hoe zay le makristiana dia zao ny fiainanay, tena tsy mamaly vavaka mihitsy Andriamanitra, tena tsy inona mihitsy. Efa ngeza be ny fa nataony ho anao. Dia io ve tsy vitany? Vitany io, fa manana tsara kokoa noho io izy, matoa tsy manome an'io tadiavinao io. Ny olana adininao ny famonjena, everinao fa io mahafonjenao io vavaka angatahanao io, na io olona angatahanao io, na le zavatra angatahanao io, everinao fa io famonjena, fa le famonjena nataony tsy tadidinao. Dia raha ohatra indray kosa ka mahatsiaro izy, raha vao tadidiny nahafahana azy tany Ejipta, na dia fa siècle maromaro ary zany no nitranga, ka tsarony zay famonjena anazy tany Ejipta zay, dia miteraka fiderany zay. Salamo 7:10. Ampatsiaro ny asan'ny tompo a, fa mahatsiaro ny fahagagana nataonao fahiny. Le fahiny zany a tamin'ny fivoahana tany Ejipta zay, dia midery izy, mampatsiaro ny asan'ny Jehovah izy. 4:12. Ianao no Andriamanitra zay manao fahagagana, nampafantatra ny herinao teny amin'ny firenena ianao. Tamin'ny fivoahana tany Ejipta no nisehoany zany rehetrarehetra zany. Salamo 5:5. Tsarovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagana nataony sy ny fitsaran'ny vavany. Tsarovy, ampatsiarovy natao foana zay atsiarovana ny tadidinareo le hevitra le fahagagana famantarana tamin'ny voalohany, fa ampatsiarovana, fanomezana antoka. Dia ho antsika koa zany ny antoka ho amin'ny valim-bavaka tsara, tsy valim-bavaka tianao fa valim-bavaka tsara, valim-bavaka sitrapon'Andriamanitra. Ny antoka dia zao, efa nivonjena ianao, dikan'izay anome tsara ho anao izy. Ohatr'izay le famonjena ngezabe anao andevo ny otara, efa nafahany tamin'izany, dia maika zay io tadiavinao io, fa tsy io na tsy amin'ny mbola amin'ny fotoanany matoa mbola tsy azonao io. Zay iny dikan'le famantarana. Ka eto zany le famantarana sy fahagagana dia manondro mialoha ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy. Efa mampiseho sahady le asa ho ataon'i Jesosy Kristy ny dikan'le famantarana sy fahagagana, le fanafahana ny zanak'Israely tany Ejipta. Raha azonareo tsara ny tiako lazaina dia io ny tiako lazaina. Manondro mialoha ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy ny dikan'ny famantarana sy fahagagana tany amin'ny Testamenta Taloha. Inona avy reo famantarana sy fahagagana reo? Ny loza folo tany Ejipta. Io loza folo tany Ejipta io rehefa mamaky ny apokalipsy ianao, wala tsy vitantsika moa hatreto fa tokony nanao an'le izy tany amin'ny toerakafa, dia tapaka indray le izy tsy haiko nao atao na tsy ho atao, fa hidirantsika ny apokalipsy. Fa rehefa mamaky ny apokalipsy, le fitsaran'Andriamanitra any amin'ny apokalipsy ianao dia sarin'ireo loza folo reo foana le izy, sarin'ireo foana. Tadidio zay, tsisy afa-tsy zay ny sarina fitsarana ny amin'ny apokalipsy. Dia ny fanafana tamin'ny Pasika, mahatonga antsika amin'ny teny hoe mipaka jiosy dia ny fivoahana tao Ejipta, fa itsika koa dia paka ny famonjen'i Jesosy dia tamin'ny Paka. Notsaroantsika foana ny fankalazana ny Paka, satria sary le Paka fivoahana tany Ejipta, nanaovan'Andriamanitra famantarana sy fahagagana. Zay ny fanafana tamin'ny Paka zany dia fanehoana n'ilay Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Tadidinareo rehefa hivoaka izy, ny zanak'Israely vonoina ny lamatoa rehetra, ohatra ny Ejiptiana vonoina ny lamatoa rehetra,
fa ny zanak'Israely zanak'ondry ny vonoana dia natao teo amin'ny tolambaravarana ny rano zay. Ny atsika lay zanak'Andriamanitra lahatokan'Andriamanitra no vonoana teo amin'ny azo fijaliana, dia rehefa manao an'izay tsika dia afaka mifahotana. Zay sary zay no aseho anio. Ohatra anankiray, Jaona 7:4 sy 5:10 mampatsiaro ny tantara izy lay monomonina ny zanak'Israely dia nasian'Andriamanitra menarana hafa, dia izay voakaikitra menarana dia maty. Fa avy eo Andriamanitra ny teny hoe manangana menarana varahana, dia io le teneniny eo amin'ny alohany 7:5 itsika tsara, fa ny 4 sy 5 tsy tena tsaroantsika hoe tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany enefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona. Eo rehefa nasandratra le menarana dia izay mijery eniny dia tsy matina voakaikitra le menarana hafa ary. Dia tahaka nanandratana ny zanak'Israely nanandratany Mosesy ny menarana tany enefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay ihany koa izay rehetra mino azy. Zay Jaona amin'ny filazantsarany no mampiasa betsaka indrindra le teny hoe famantarana. Simeona ny fahagagana ataon'i Jesosy dia lazainy foana hoe famantarana, tsy fahagagana fa famantarana. Iny 7:10 izy no miverina ao izay mibetsaka indrindra amin'ny boky rehetra amin'ny testamenta vaovao, dia Jaona mampiasa betsaka an'io teny hoe famantarana io, sy fahagagana io zany anehoana an' Jesosy Kristy. Ohatra ny famantarana sy fahagagana nataon'i Jesosy dia nampitombo ny mofo 5 sy azan-drano 2 Jaona 4:9. Iny ny famantarana sy fahagagana, kanefa iny famantarana sy fahagagana manondro an'le tena izy. Dia ny 9:30 sy 5:30 dia zao lazainy hoe dia ore taminy inona raha famantarana ataonao mba ho hitanay ka inona ianao. Mbola mitady famantarana indray reto nefany efa avy nanao an'le mofo 5 sy azan-drano 2 izy. Inona moa ny asa ataonao? Ny razantsika dia nihinana ny mana-tany enefitra araka voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra nomeny azo hohanina. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy aneny nanome anareo mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia le midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Iny io mofon'Andriamanitra io. Dia ora tamin'ny tompo omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Tena mba mila an'izany zay, tsy miasa tsony zay fa tonga dia mihinana an'le mofo avy any an-danitra fotsiny. Dia hoy Jesosy taminy, izany mofonay. Izany mofonay izay manantona tsy honona ary izay mino ahy tsy mba angetahita intsony. Le famantarana sy fahagagana nampitomboana mofo 5 sy azan-drano 2 tary amin'ny 9 sy ny toyany zany ny tanjony dia anehoana hoe Jesosy Kristy no mofonay, izay manantona tsy honona ary izay mino ahy tsy mba angetahita intsony. Zay le antony le izy. Jaona 1:10 koa ohatr'izay. Jaona 1:10 nisy lehilahy ray dia Lazarosy avy amin'ny Betania tanàna Marta sy Maria sy Marta rahavaviny. Narary zany Lazarosy. Dia nandefa iraka tany amin'i Jesosy izy ny rahavavy mba hilaza hoe tompoko indro marary le tianao. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana ny anton'izany aretina izany fa hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Dia tsika zao mieritreritra foana hoe ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra dia hitsangana amin'ny maty Lazarosy. No, tsy izay loatra. Lazarosy eny maty any rehefa avy eo nganareo manana compte Facebook mba omeo anahy compte Facebook hoe firy raha ohatra ka mahita anareo. No, maty izy. Tsy izay le voninahitr'Andriamanitra sy hankalazana an'Andriamanitra. Toy izy antsika ny tantara. O Marta rehefa nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy. Fa i Maria kosa nitoetra tao an-trano. Dia o Marta tamin'i Jesosy, tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahana. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona angataonao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao zany. Finoana zany Dia o Jesosy taminy, tsangana ny anadahanao. Dia o Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana maty amin'ny andro farany. Dia o Jesosy,
ty le tena tanjona nefa izany fananganana maty sy fiainana zay mino ana de maty aza de ho velona indray ary zay rehetra velona ka mino a de tsy ho faty mandrakizay mino zany va ianao de hony eny tompoko mino afa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra le tonga amin'izao tontolo zao ny dikany hoe ahita ny voninahitr'Andriamanitra de afantatra n'ilay Jesosy Kristy hoe izy ny fananganana ny maty sy fiainana amin'izao ny voninahitr'Andriamanitra tadiaviny olona amin'izao a voninahitra ohatra ny vonin'ny ahitra mamirapiratra kely de malazo raha vao manina posaka amin'ny masoandro de malazo zany tadiaviny olona hoe io fanitsaka ny Lazaroty voninahitra ho an'Andriamanitra ary rehefa maty Lazarosy de ho an'izy indray voninahitra tsisy dikely iny miaita voninahitra iny ny voninahitra de zao Jesosy Kristy no fananganana maty sy fiaina zay le voninahitr'Andriamanitra ho zay le tiany aseho anatin'le famantarana sy fahagagana diany tsy le famantarana sy fahagagana ny zava-dehibe fa lay Jesosy Kristy zay le izy